mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotona valina maoly. Faly miarahaba antsika revako malala tratry ity zoma fa 2020 ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny taratasy voalohany ny soratan'i Paoly ho an'ny Tesalonianina voalohany toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 11. Tesalonianina voalohany toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 11. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana rahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo, satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay dia anjo azy tampoka ny fandringanana toy ny fahararian'ny vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy. Fa ianareo rahalahy tsy ao amin'ny maizina mba hahatratranareo toy ny mpangalatra zany androany, fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy an'ny alina na ny maizina isika, ka dia aza mba matory toy ny sasany isika fa aoka hiambina ka ho ny tena. Fa izay matory dia matory amin'ny alina, ary izay mamy dia mamy amin'ny alina. Fa satria ny andro isika dia aoka ho ny tena ka hitafy ny finoana sy fitiavana ho fiarovan-tratra, ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba azo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona aminy isika na mahatsiaro na matory, koa mifananara sy mifampatanjaha tahaka ny ataonareo ihany. Ny Ray Masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy 120 koa mifananara sy mifampatanjaha tahaka ny ataonareo ihany. Koa mifananara sy mifampatanjaha tahaka ny ataonareo ihany. Ny taratasy ho an'ny Tesalonianina ry havako dia taratasy izay ny taratasy voalohany zany dia taratasy feno fitiavana. Ny fiangonana tany Tesalonika teo fiangonana azo lazaina ho endry, tsy fiangonana nanahirana loatra any Paoly tahaka ny tany Korinto na tany Galatia. Izay no mahatonga ny taratasy ho an'ny Tesalonianina tsy dia betsaka fanazavana raha potim-pinoana loatra, satria tao amin'ny tany Korinto na tany Galatia dia saika na tany Roma koa aza dia saika nisy olana ara-potim-pinoana maro isan-karazany, nisy olana ara-pitondran-tena tsy maintsy novahana tamin'ny lafin'ny fampianaram-pinoana. Fa tamin'ny Tesalonianina dia zary foy ilay izy, tsy dia misy fanazavana fotim-pinoana lalina loatra. Zany akory tsy manamaivana na mahamaivana ity taratasy ity, fa taratasy nosoratana ho ana fiangonana tian'ny tompo na tian'ny Paoly iorina ho mahatoky hatrany. Ary dia izany afatra izany indrindra hitantsika ny tenin'ny Paoly eto manao hoe aoka ianareo hifampahery, aoka ianareo hifampatanjaka, hifananatra tahaka ny ataonareo ihany. Izany hoe ny kristianina tao Tesalonika dia kristianina ny aina arak'izay tratrany tamin'ny tenin'Andriamanitra sy tamin'ny fitiavana. Inona ary no tian'ny Paoly lazaina raha miteny izy manao hoe mifananara? Raha jerena ilay teny hoe mifananara dia mety ho mahazatra antsika teny hoe mifampiteny, izay no antsoina hoe mifananatra. Mazava ho azy tsy fanao ny mijery ary nantava, fa ny kristianina endry dia olona mifananatra. Amin'izao no tsy dia tian'ny olona loatra ny hoe mifananatra, satria mafy aminy hoe tenenina ho diso izy.
satria mandrakariva io tsy zavatra tonga ho azy akory ny hoe olona somary sarotrarotra vao manaiky diso. Zay iny le fiarahamonina hitantsika kehitriny, mafimafy amin'ny olona kehitriny ny manaiky ho diso, mafimafy amin'ny olona kehitriny ny manaiky hoe ahitsy zany. Ny antony dia satria mihitsy lay filozofia izay iorenan'lay totsika hoe mondialisation, lay filozofia iorenan'lay fiarahamonina kehitriny no nanefy toe-tsaina ho sarotra anarina, ho tsy manaiky ho diso. Tsy manaiky diso izy na tsy manaiky ho diso ny fiarahamonina kehitriny vokatry le filozofia nampianarina azy, fa inona lay filozofia nampianarina azy, inona lay fototra mazava ho azy, fa lay fototra de ny hoe ny tenako no iankinako, ampy ho an'ny tenako aho, ampy mahafantatra ny mety amiko aho, mahafantatra izay hitondrako ny vatako sy hitondrako ny fiainako aho, izay toe-tsaina zay manao hoe izaho vo ianao na izaho vo ny hafa, izaho mahafantatra zay sahaza, zaho mahafantatra zay mety amiko, zaho mahafantatra zay mampilamina, de manjary rehefa mihitatra de makany amin'ny hoe tsy mila torohevitra avy aminao aho, tsy mila zay mety ho fomba fijerinao akory aho, na lazaina tsotra de ny hoe tsisy heviny amiko akory ara izay mety ho fisianao, tsy miankina amin'ny fisianao ny fisiko, tsy miankina am'izay mety ho fetrika eo ny mahasambatra na tsy mahasambatra aho, ary tsy miankina am'izay torohevitra lazainao zay mety lalana hitondrako ny fiainako. Zany dia toe-tsaina hitantsika fa tsy hoe zavatra mora tonga ho azy ao anatin'ny olona zany ny sarotra mandray torohevitra, na sarotra mandray toromarika, na sarotra mandray fampahirezana, fa le toe-javatra de zao tena efa nivolavolanana nandritra ny taona maro, ary ndrandray de zao tena tsy miraharaha ny hafa mihitsy. Raha ohatra ka ataovy any amin'ny taona ela talohan'izao de zao afaka mora nandray fananarana kokoa ndray ny olona, satria mifampiankina izy, satria ray aina, satria ray vatsy ray aina, satria mpanakavy sy havanana zay dia marary, satria communautaire izy, izany hoe raha tsy eo ianao dia tsy velona aho. Zay ny fiarahamonina teo aloha, raha tsy eo ianao, raha tsy eo anankiray dia tsy velona, tsy vitanao rery mapakatra rano any atokantranonao, tsy vitanao rery ny manao trano, tsy vitanao rery ny manao fasana, tsy vitanao rery ny miasa tanimbary, tsy vitanao rery ny manao zao rehetra zao. Fa rehefa nomena ny olona nisy ny vola, ka manana vola ny olona de niverin'ny olona fa ny vola ny vahaolona amin'ny zavatra rehetra, de ananan'ny olona accès, ananan'ny olona azon'ny olona raisina avokoa ny zavatra rehetra dra ilainy, de tsisy lahy ny olona. Zay ny fiheveran'ny tenany, tsisy lahy ny hafa, hany ka manjary sarotra mandray anatra sy fampianarana izy. De eto ny avako malala ahitsyn'ny Paoly amin'ny Tesalonianina manao hoe tsy maintsy mifananatra isika. Ny hoe mifananatra zany de zao miverina am'lay hoe fiezahana ahatsiaro hoe mila ny hafa ianao, mila miaino ny hafa ianao, mila ilainao ny hafa, tsy hoe amy lafin'ny fananarana ihany, fa tsisy heviny maha ianao anao raha tsy eo ny hafa. Ilaina lay fifaminona amin'ny hafa. Ary io no ambaran'ny Paoly manao hoe de zao no ambarako aminareo mifananara. Ny dikany hoe mifananara zany de zao manome toerana ilay fiainana fiarahamonina amin'ny hafa, tsy lay olona individualiste, tsy lay olona égoïste, na lay olona ataotsika koa hoe tia tena tsy miraharaha ny hafa, fa lay olona manaiky hifampiaino, manao hoe za mila anao, za mila miresaka aminao, za mila torohevitra aminao, za mila mizara, za mila misangy aminao, za mila mime aminao, tsy mime ratsy akory, za mila namana, za mila fiarahamonina. Rehefako malala rehefa ao anatin'ilay fiarahamonina zay fahatserovatena hoe mila ny hafa zay izy, mila mifandray amin'ny hafa, mila misangy, mila miara-mifaly, mila miombona, de zao tonga ho azy ao anaty ilay fifananarana. Ary izay io le teny hoe mifananara, le teny hoe mifananara de zao za mananatra anao, ianao mananatra, io tsy lafin'ny morala loatra,
tsy lafiny moralina loatra le mifananatra fa zao ny fiteny mahazatra ny tanora mifanome courage na koa mifanorohevitry raha miteny hoe mifananatra eto de zao miara-mikaroka zay mety ho mahasoa, miara-mamakafaka izay mety ho mahatsara, miara-mijery hoe inona ny tsara, inona ny ratsy. Ny avako malala fiarahamonina mahafinaritra ny tokony fiainana kristianina. Raha misy toerana tokony mahafinaritra sanjakan'ny fiadanana de ny fiarahamonina kristianina. Raha ohatra ka raisinao ampitiavana zay mety ho toro-hevitra na zay mety ho anatranatra ataon'ny namanao de ho miabo zay. Fa tsy mahay mandray ny anatra sy ny toro-hevitra ataon'ny hafa ntsony itsika satria zao eritreretintsika ho tsara noho ny hafa ny namantsika na eritreretintsika ho ratsy noho itsika ny hafa ka tsisy ilantsika zay toro-hevitra. Eritreretintsika ho tsinitsinina izy na koa misy zavatra zay tsy tiantsika ho resahana. Zany hoe rehefa tena mahavitoerana tsara ny fifankatiavana, ny fanetretena, ny fifaliana de manandeo azy ny fifampianarana, ny fifananarana. Miavako malala Paoly eto de manazava hoe mba mifananary, mba mifanorohevitry, mba mifanampy am'izay mety ho atao. Ny Paoly de natakatra hoe ny hevitry ny maro de mahataka-davitra, ny hevitry ny maro de mahataka-davitra. Miavako malala zava-dehibe ny hoe fifanoroana. Fa ny faharoa lehibe zay afatry Paoly eto le avako amin'ny kristianina toy izy manao hoe mifampahatanjaha, zany hoe mifampahereza, mifanohana. Ny tapany voalohany de ny hoe amy lafiny ara-tsaina, fantatrao ny marina, fantatrao ny tsara rehefa mifananatra ianao. Fa moa ve rehefa fantatrao ny tsara, vitanao ve manao ny tsara? Rehefa anariny ianao na mananatra anao ka miteny anao hoe zao anaka ny tsy tokony ataonao, na zao ny tsy tokony ataonao retsy, na zao ny tsy tokony ataonao rse. Rehefa mananatra ianao na rehefa manoro-hevitra ianao de fantatry lay olona ary le izy, na fantatrao hoe tena ty tokoa ny tokony nataoko rehefa nanarinao de zao tena tokony niova, na hoe tokony nataoko an'izao ty. Fa izao tonga ve de vita le asa? Tsia! Ny fananarana, ny fandraisana anatra de mahatonga fanapahan-kevitra. Zay ny voalohany. Rehefa mandray anatra ny olona de zao miova ny heviny, tonga mandray fanapahan-kevitra izy. Ny olona mandray anatra de mandray fanapahan-kevitra. Fa izao ny dingana faharoa ny fanapahan-kevitra de ity ny fanatanterahana. Ary io amin'ilay fanatanterahana no ilaina ny fifampatanjahana. Fantatrao le zavatra tokony atao, fa tsy mora any amin'ny fanatanterahana indray de mila toro-hevitra hafa indray. Zay le hoe fampahatanjahana. Tsy ampy zany fifananarana. Fifananarana de mahatonga mahatonga fahazavana-tsaina, mahatonga fanapahan-kevitra. Fa ny fampahatanjahana kosa de zao fanomezana hery, fanomezana azy hery mba hahatonga azy hanatanteraka ilay fanapahan-kevitra. Betsaka ny mpanapa-kevitra fa malemy de tsy mahavita ny fanapahan-keviny. Tsy misy olona ratsy ho azy ange, fa ny voatanana nanimba azy. Ary rehefa notoriana ny filazantsara de zao betsaka ny mpanapa-kevitra, fa izao firy nanatanteraka, firy ny olona ny voady za tena iova. Fa izao rehefa avy eo ny ataony ihany ny ataony, ny ataony ihany ny ataony satria tsy matanjaka izy, ny ataony ihany ny ataony satria lay pampahery rehefa avy nananatra de lasa, rehefa avy nananatra sy nanoro-hevitra de lasa. Dia eo lay olona sy ny fanapahan-keviny de indraindray izy mianjera, mety malemy izy fa tsy matanjaka. Mananatra olona anankiray ianao de ampahafantarinao azy ny tokony atao rehetra, fantany ny tokony atao, eny ary de iova de saozany tena misaotranao amin'ny toro-hevitra, fa tena raisitra mpitiavana tokoa de raisiny tokoa lay izy. Fa izao rehefa lasa ianao de eo indray izy sy ny olana indraindray de miverina amindray le izy satria tsy matanjaka izy. Noho izany de mila dingana faharoa ny fitantanana, de zao ny fampahatanjahana azy. Ary io asan'ny fanahy masina, ny fanahy masina sady fanahy mpanolo-tsaina, mpananatra,
no fanahy mampahatranjaka. Zay no mahatonga ny soratra masina ny teny manao hoe ahazo hery ianareo, tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery. Zany hoe sady fanahy ny fahazavan-tsaina izy no fanahy mampatanjaka ihany koa. Ary zay no tokony ho toetra ny olona manana ny fanahy masina, sady manome fananarana, manome fahatanjahana hoe ahoana no ataoko mba hatanterahanao io zavatra ray nataonao io. Zay le suivi ho tsika amin'ny teny frantsay, zay le fitantanana. Mila tantaninao zany ny olona izay rehefa avy mifananatra nareo amy rahalahy, nareo amy rahavavy, nareo mianaka, nareo menata, rehefa avy mifananatra de zao fampitantana, fampatanjaka, ahoana no tanteraha, ahoana no ampiko anao mba hahatonga anao atojo zao mifanapahan-kevitra ny raisinao io, ahoana no hampatanjaka anao. Le mifampahatanjaka zany de zao, tsy amy lafiny ara-tsaina ihany io, fa amy lafiny maro mihitsy. Mety mila natohana ra-panahy izy, zay io, fa mety dikany tanjaka de zao, mety ilana tohana ra-batana mihitsy, mety mila sakafo ra-batana, mety mila sakafo ra-tsaina, mety mila sakafo ra-panahy, fa zao ilaina ny matanjaka. Zany de zao, zava-dehibe zany le mampatanjaka. Le mampatanjaka tsy lafiny ara-panahy, efa netiko tam-bavaky ianao mazava ho azy. Raha kristianina tsy mitondra mbavaka ny olona pahireziny, hafahafa be. Fa zao le fampatanjahana de misandrahaka amina olona, amilay maha olona manontolo mihitsy, ka ilainao ampatanjahana izy. Io le tenenin'i Jakoba manao hoe raha teneninao ny olona hoe fetanana, 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 kanefa tsisy ininona ho aniny, de mienjero ao anatin'ny fahasahiranana ihany izy. Raha misy olona lavon'ny fakam-panahy ka anarinao izy manao hoe aza mangalatra, nohon'ny anefa izy natonga azy nangalatra, mety tsy nanako izy natonga azy nangalatra, de anarinao izy enao nge tsy mety nangalatra anao satria tsy mety azonao, fantatrao efa tsy nety nangalatra, eny tompoko, eny ary, de aza mangalatra tsony. Fa tsy ampy zay, ahoana no ataonao mba raha mananatra azy ianao, misy dikana tokony ataonao mba tsy hampangalatra azy tsony, ampio izy amizay azonao anampiana azy mazava ho azy. Fiavako malala, zay mahatonga ny Paoly eto mananatra ny kristianina tany Tesalonika manao hoe zao mifananara, de orin'izay mifampatanjaha. Zavatra efa fanaonareo zany, fanaon'ny kristianina tao Tesalonika zany hoe mifananatra zany, fanaon'ny kristianina tao Tesalonika zany hoe mifampatanjaka zany, satria mifampizary izy, satria mifanampy izy, satria miombina izy. Fiavako malala, fiarahamonina manahoana moa ny fiainantsika ankehitriny? Fiarahamonina ilana fifananarana, fiarahamonina ilana fifampatanjahana, satria am'izao andro ianantsika zao de misy ny tena marefo, marefo am-para-panahy, marefo ara-tsaina, marefo amy lafiny maro, de ilana fampatanjahana avy amitsika mpino. Vitatsika ireo toetra ireo avako malala, ro zay efa hanana ny koritianina, ary efa hanana ny fiangonana, fa fanamafisana fotsiny ihany ny tenenin'ny Paoly eto. Vitatsika zany rehefa ao anatintsika ny fitiavana. Ajero tsara ny tenin'ny Paoly, mamara ny letatra tasy amin'ny toko fahadimy ty manao hoe zao no lazaiko anareo anaro zay tsy mitoetra tsara, homeotoky ny malemy saina, ampaherezo ny reraka, mandefera amin'ny olona rehetra, tandremo mba tsisy hamaly ratsy olona, fa miazaha mandrakariva hitady zay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Fiavako malala, zava-dehibe zany itoetra anankiroa io, rehefa miorina tsara amin'ny fifankatiavana ny fianakaviana, ny mpianakavy, rehefa miorina tsara amin'ny fifankatiavana ny fiangonana, miorina tsara amin'ny fifankatiavana amin'ny mpiray tanindrazana, de tsy mpifanenjika izy akory, tsy manao hoe sakoa zay, satria ny dikany hoe sakoa zay de zao fantatro zao fa tsy mety, fa zavy tsy nampaninana nanenjera azy ianao zarako ary ianao tsy lafaka. Rehefa tsy ao ny fitiavana de zao manjaka ny fankahalana, manjaka ny tsindrifalavo, manjaka ny ory hava-manana, manjaka ny fialonana, manjaka ny fitiavan-tena. Fa rehefa mitoetra amin'ny fitiavana kosa le fiarahamonina de zao mitoetra ny fifananarana sy ny fifampatanjahana. Ary zay ny fiarahamonina tiany Kristy iainan'ny fiangonana, izay ny fiarahamonina tiany Kristy ifandraisan'ny antsoiny hoe fiangonana, satria ny rany Kristy, ny hazo fijalian'i Kristy no mitsatoka eo anivon'ny fiangonana sy ny fianakaviana.
de resiny ny fankalana, resiny ny fitiavateny, resiny ny fialonana, manjary toetra iaina n'le fianakaviana, na le fiangonana, na le fitokantrano, na lay mpivady, na lay mpinamana, na lay mpiara-miasa, ny toetsay ny fifaliana sy ny fankatiavana dia mahay mifanampy izy, mifananatra, mifampantanjaka ho aminao an'iny fahasoavan'ny tompo. Mivavaky tsiravako malala. Tompo misaotra anao zahay fa raha mamaky zany teninao zany zahay dia mihinatra sy mangay ahy satria tsy manana zany toetra mifananatra izany, sady tsy mahay mananatra izahay fa mahery fiteny, tsy mahay mananatra izahay satria tsy manam-pitiavana, tsy mahay mananatra izahay satria tsy miorina amin'ny filazantsara na ny finoana. Mihoatra noho zany tompo, tsy mandray anatra izahay satria manamary-tena, tsy mandray anatra izahay satria ny toetran'ny namanay no kianinay ary hitanay ny fahalemeny, ka de heverinay ho tsara mandrakariva noho izy ireny zahay de tsy mandray ny anatra hoetiny. Tompo, mihinatra sy mangay ahy zahay fa tsy mahay mifampahatanjaka, mifanakivy aza, satrinay aralemy ny namanay, satrinay henjera ny namanay. Mamelany elokay tompo, mamindrafo aminay am'izay rehetra mety ho tsy hainay ny fifandraisanay tamin'ny mpiarabelona taminay. Tsy tia ny namanay tahaka ny tenanay zahay, ary zay zavatra tokony nataonay taminy de tsy nataonay akory. Mamelany elokay tompo, avaozy izahay, ampitoero aty-anatinay ny fanahinao masina, hananay toetra soa ho mpampatanjaka, hananay toetra soa ho mpampahery, ho mpananatra, de jereo ny tokantrano tsiray avy, jereo ny fiangonana, jereo ny firenena, ataovy mahay mino anatra, ataovy mahay mifananatra, ataovy mahay mampahatanjaka, ataovy mahay mifampahatanjaka. Misaotra Jesoa amin'ny naroan'izany vavaka izany. Amen.